Fa tsy fanjakany baroa na fanjakany zay be ozatra fa misy lalàna mifehy azy. Tsara hambara fa tsy misy olona ambony lalàna eto na inona toerana misy azy, na inona sata mifehy azy dia samy mifeheziny lalàna. Manoloana ny toe-draharaha misy taotoliara. Afatra mampitandro filaminana raha mahantra Madagasikara mahantra amin'ny vahoaka nareo koa hahantra. Aza mieritreritra fa ho mpitandro filaminana mandrakizay nareo na eo amin'ny toerana mandrakizay eo Andry Rajoely. Tsy eo mandrakizay Andry Rajoely fa tsy maintsy hiala eo izy. Ary tsy maintsy miala eo izy. Tsy maintsy miala. Tsy maintsy miala. Tsy maintsy miala. Tsy maintsy miala. Tsy nisy olonahitra teo amin'ny fitondrana tamin'ny jado na sy mifamiretam-bahoaka zany. Mbola ho avy.
fa tsy fanjakany baroa na fanjakany zay be ozatra fa misy lalàna mifehy azy. Tsara hambara fa tsy misy olona ambony lalàna eto na inona toerana misy azy, na inona sata mifehy azy dia samy mifeheziny lalàna. Manoloana ny toe-draharaha misy taotoliara, famoriam-bahoaka tsy nahazoana lalana, fanakorontanana ny filaminam-bahoaka, fampiasana haino aman-jery sy tambazotra tserasera entina handranitana sy fanaovana fihantsiana, fampiasana herisetra amin'ny mpitandro filaminana, fandoroana sy fanimbana fananan'olona tsy mitovy hevitra politika indrindra dia manana didy ny birao maharitra sy ny solom-bavam-bahoaka maro anisa hampahatsiahy amin'ny solom-bavam-bahoaka tsirairay sy ny tompona andraikitra isanambora nambara tonga ny manerana nosy mahakasika indrindra ny lalàna mifehy zay voarakitra ao anatin'ny fitsipika anatiny na ny règlement intérieur ny antenimieram-pirenena ao amin'ny andininy fahafito amby roanjato dia milaza fa takina amin'ny solom-bavam-bahoaka tsirairay ny mampahafantatra sy manao tatitra isaky ny vita ny fotoam-pivoriana any amin'ny fara-piadidiana nahalany azy. Tsy azon'ny solom-bavam-bahoaka atao ny manao tatitra ho an'ny vahoaka ivelan'ny faritra izay nahalany azy. Noho izany, melohina ankitsirano ny fihoaram-pefy sy ny fandikana ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena ary ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Takianay ny fampiharana tsy misy fepetra, ny fanasaziana izay minia nanao izany na mivantana na ankolaka. Tsy azo ekena ny fanakarontanana ara-politika atao eto amin'ny firenena ka ialokalofana amin'ny filazana